Orange, eo anilanao. Tonga soa ato anatin'ny Zapare, amin'ity fandaharan'ity izahay dia hitondra tantaram-piainana lalina be ho antsika là où le numérique change des vies. Andaontsika hiresaka ny engagement any Orange Madagascar izay pisé hatreo amin'ny télécommunication fa kosa mihoatra an'izay. Satria mantsy Orange Madagascar tsy hoe tambazotra fotsiny ihany fa orinasa izay miantsehatra manome tanana manokana an'ireo malagasy rehetra isan'andro amin'ny alalana hetsika azo-tsapain-tanana. Dia izay mampatonga ny hoe misy ny Zapare. Ya, Zapare dia ilay fandaharanareo ahitana ny olombelona toa anareo lehilahy sy vehivavy izay maneho ny engagement ny Orange isan'andro. Ahita tantara isika ao anatin'izay, ahita lalana lalovan'olona maro be ihany koa ao anatiny ao, fa indrindra ahita olona hifanena amin'olona ao anatin' izay Zapare izay, olona vonona hanova zavatra miaraka amin'ireo varavarana misokatra hoentin'ny Orange Madagascar. Ka isaky ny fandaharanareo dia ahita lehilahy sy vehivavy maro be ampiseho hoe rehefa misy ny fikirizana dia tsy misy nofinofo izany tsy takatra. Eo ihany koa ho an'ny Orange Madagascar ny internet sy ny teknôlôjia dia tsy natokana ho an'olom-bitsy, dia izay mampatonga anazy omena fahalalana manokana ny olona hiditra ao anatin'ny sehatra nomerika n'aiza n'aiza eto Madagasikara. Ya, ka na amin'ny alalan'ny formation zany na ny équipement na koa hoe ny fandaharana dia ho hitanareo hoe ohatry ny ahoana zany hoe digital zany, ohatry ny ahoana ny fampiasana azy. Androany tantara vaovao be no entinay amin'ity fandaharana ity, izany hoe tantara miompana amin'ny firotsahana ao anatin'ny sehatry ny digitaly. Ho hitanareo eo zany ny tantaram-piainana ankizy anankitelo izay ahitana fiovana goavana be noho ny fampiasana ny hoe nomerika miaraka amin'ny Orange Madagascar. Tanora telo ry zareo, tantaram-piainana samihafa nefa ny tanjona dia iray ihany, nianatra ny androsatrany ary nafeny tontolon'izay digitaly izay miaraka amin'ny Orange, miaraka amin'ny fifaliana, miaraka amin'ny felana ary Lori. Dahoara. Tsy misy formation marketing digital amin'ny Orange dia s'inscrire amin'ity sady tena ilaiko mihitsy ity izao. Vao maraina namonjy ny Orange Digital Center fifaliana anatrika ny formation marketing digital. Tena natrisika nanao an'ilay formation marketing digital moa izany dia mampandrara anazy dia manana orinasa anjara fifaliana kompaniana AFC ny anaran'ilay izy, dia orinasa io misehatra amin'ny resaka hoe mampifaly ny manodidina anazy zany. Dia natomboka tamin'ny ankizy moa izany ilay izy, dia hoe nanamboatra an'izay mon cahier de vacances izay. Dia rehefa nanao an'ilay mon cahier de vacances io nanao programmana vacances dia nandefa publication izany satria eritreretra hoe ao amin'ny tambazotra serasera mandeha be ny tsena satria be olona mahita be olona afaka vidy be ao anatin'ilay tambazotra serasera dia nanokatra page dia avy eo nanao an'ilay publication izany. Rehefa natao nefa ilay publication dia zéro vente, tsisy mividy misy na anankiray ary ilay zavatra nataoko nefa zavatra nieritreretiko hoe tena mahasoa ny hafa ilay izy satria mety tsisy nahita angamba no zany sa hoe naninona. Dia ndrona kokoa hoe ahoana zany ny fomba atao mba ahaizana mivarotra amin'ny alalan'ny marketing digital moa zany eritreretako hoe ahaizana fahalalana vaovao. Mpifaninana tamin'ny Orange Summer Challenge farany teo i Lori, fanombohana fotsiny ihany anefa izao fifaninanana izao. Ohatran'ny compétition rehetrarehetra izay iainako ilay izy dia tanjona moa zany dia hoe ho voalohany nefa ny 3e place ny azoko sy ny ekipako dia tsy marikivy fa tsy natao nasakana anaty eo amin'ny fiainako nefa ilay izy fa au contraire nahafahako namolavola défi anankiray vaovao izay amoronako ity projet manaraka ity.
Vitan'ny OSC 2024 dia nahazo mivokatra moa zany zay dia nanana hevitra hoe hanao projetako manokana amin'ny ho an'ny soutenanceko dia fabilabo teo nandray anahy hoe hanokana sy ny tokolana rehetra. Anisan'izany moa zareo manana mentor afaka manoko tsara anao ao anatin'ilay projet anao dia choix logique anatrehako ilay izy hoe to dia fabilabo solidaire no safidiako. Fabilabo solidaire dia ivitoerana anankiray ahafahan'ny ankizy na ny tanora micréer prototype dia izahay manosika an'ireo ankizy sy tanora ireo tonga ny hevitra sy ny vinavinan'zareo ho hivaingana ary manosika an'zareo hatramin'ny farany izahay mandrapahavitan'ilay izy amin'ny tena eritreretiny. Projet ity moa zany dia tamisage automatique multifonctionnel izay antsoina amin'ny anarana hoe tamisaina. Amin'ny maha hoe tamisage anazy zay dia fanasivanana ireo produit rehetrarehetra izay azo sivanina izy io, ohatra hoe fasika, vary, lafarina, siramamy etoeto zany. Fa amin'ny le izy hoe automatique dia manamora ny fiainan'ny olona mpamboly sy ny mpanao trano tena tanjon'ilay izy. Zay no mampatonga ny ity projet ity hanamora an'izay fiasan'izay dia hampiakatra ny productivité antsika rehetrarehetra eo amin'ny industrie eto Madagasikara. Amin'ny alalan'ny Hello Women dia nahazo mentor ifilana izay hanampy azy hanangana ny hoaviny anatin'ny sehatra ny asa nomerika. No nahitako anazy voalohany dia nisy annonce tonga tao am-pianarana. Io annonce io dia sy tenenana mpianatra N3 sy N2. Za moa zany tafiditra tao anatin'ilay catégorie satria zahay M2 tamin'ny 7 tao zany no hoe description ilay izy zany hoe iorientena ny vehivavy amin'ny sehatra nomerika zany hoe aiza ho aiza no carrière alehany rehefa vita izay fianarana izay mety hijanona amin'ny N3 izy mety hijanona amin'ny M2 fa iorientena an'ilay ankizy zany dia tena ilaiko be moa zany ilay izy dia nana inscription tamin'ilay programme. Bonjour Felana, Izara Andrenasolo, za no notondron'ny projet Hello Women ikoatranao anao mentornao amin'ity projet nataonareo ity mazava ho azy moa zany raha mba afaka teteninao akoloha fahitako ihany ny profilanao fa raha mba afaka hazavanao anakely hoe inona tsara ny tianao atao aiza tsara ny lalana tianao aleha mba ahafahantsika deja aloha mamaritra hoe inona daholo ny tokony atao aorianan'izay. Olona telo samihafa, tanjona anankitelo samihafa fa samy vonona ny androsatrano. Ka ho hitantsika hoe inona ilay lala-diavin'zareo izay vao metoloka dia ho hitantsika ihany koa hoe inona ny fanambin'ny tsirairay. Dingana nataoko mba tonga anao voaray tamin'ilay formation dia nijery publication tao amin'ny Orange Digital Center aloha za dia misy an'ilay karazana filofanana misy an'izao ary amin'izao daty izao dia misy liana nataon'zareo teo dia nanindry an'ilay bien dia nisoratra natao anatin'ilay izy dia niteny hoe tena ilaiko ilay marketing digital moa zany ilay nataoko dia nalefako tany amin'zareo ilay formulaire dia nantson'zareo moa ny herinandro tao aorianan'iny hoe voaray ao. Ny critères de sélection ahafahana miditra ato amin'ny Orange Digital Center moa dia tsotra ihany zany hoe misy karazana dispositif moa ataontsika. Raha ohatra ka ao amin'ilay fampianarana tsotra ao amin'ny école du code dia miankina amin'ny niveau an'ilay ankizy tsy voatery ambony be satria miankina amin'ilay formation atao io. Ny tena tanjoko moa zany dia mba hampiakatra ny vantoko amin'ny alalan'ny tambazotra serasera satria tena hoe zavatra azo exploitena ilay tambazotra serasera mba ahafahana mampitombo ilay vente dia izay nahatonga na nianatra ilay marketing digital. Ny etapy fanamboarana projet électromécanique manao conception aloha ianao sy manao ny étude rehetrarehetra mécanique na électronique manao choix matériel anao dia amin'izay conception izay moa zany nampiasa ny logiciel SolidWorks dia vita ny conception dia nanao réalisation avy eo dia eny antsefatsefany eny mandeha foana ny test électronique miaraka amin'ny Arduino dia test par composant izy io dia farany manao ny assemblage côté mécanique sy électronique dia assemblena koa ny code arakaraka ny algorithme ny projet izay atao. Le tamisaina
ity projet lori ity moa zany dia tena hitako hoe manampy amin'ny sika malagasy indrindrindrindra satria tsika miaina ao anatin'ny fambolena sivana dia tena ilaina tokoa na anatina vary siramamy secteur maro zany ny ilavana anazy dia izay no nahatonga ny Fab Lab tena nisisika hoe hanampy anazy hanatanteraka an'ilay projet-any voalokatra amin'ny farany. Bonjour Isa, somary manana doute kely amin'ilay réalisation an'ilay objectifako zany satria tena somary désillusionné tanteraka mihitsiny aho zany hoe tsy haiko hoe inona avy ireo étape rehetra tokony arahako. Azoko tsara le problème anao satria rehefa ohatran'io tsika dia tsy maintsy mijery tsara aiza aloha le ale araka le nazavainao anahako tamresakitsika tamin'ny voalohany indrindra tamin'ny téléphone dia hoe efa mamita contrat ianao zao dia te hiverina amin'ilay asa mifanaraka amin'ilay formation anao. Alohan'izay aloha dia tiako fantatra hoe aiza ny tianao ale dia rehefa fantatritsika aiza ny tianao ale dia izay tsika afaka mandroso tsikelikely amin'izay ahoana daholo amin'izay raha ny étape ataontsika atongavana amin'izay le hoe poste tadiavinao izay. Ny zaho moa zany mianatra momba ny teknolojia informatique dia développement foana no nataoko hatramin'izay nanomboka zaho mpianatra. Atao amin'ny ST moa zany misy an'ilay programme en alternance dia sady mianatra izay no miasa dia fanoloana bebe kokoa tao anatina développement informatique. Nofinofiko nefa ny te ho lasa ingénieur logiciel satria izay koa no mifanaraka amin'ny programme master anay izany hoe tsy limité ao amin'ilay hoe maha développement informatique fotsiny fa tena hoe ao anatina hoe gestion de projet ingénierie logicielle. Andray any Reed manager any ao amin'ny Orange Digital Center mba homete azafady. Inona moa zany no tanjona izay hoe ahafahanareo mampiroso sy manentana an'ireo tanora izay hita hiditra amin'ny sehatry ny digitaly. Ny Orange Digital Center moa zany dia manolotra karazana fiofanana ao anatin'ny numérique ho an'ny tanora ary misy ihany koa fampivoarana an'ireo tanora manana tetikasa na efa manana start-up ao anatin'ny digital mba hivoatra hiatrika ny tsena ny varotra sy ny commerce eto amintsika satria mazamazana ihany izy io fa ao amin'ny digital moa zany mbola misy azo isotrihana betsaka ihany. Eo ihany koa ny fampifandraisana an'ireo tanora ireo amin'ny vorona isan-karazany. Association groupement ny orinasa maro izay te hiara-iasa amin'ny tanora te hampiditra ny tanora eo amin'ny sehatry ny asa ary misy ihany koa moa ny groupement bailleur maro izay te hanampy an'ireo tanora ireo dia izahay Orange Digital Center dia manana mora izany rehetrarehetra izany ny asanay. Isaorana be dia be tena zavatra goavana be mihitsy izany zavatra resahanao zany misaotra betsaka anao namaly ny fanontanianay dia misaotra betsaka ny vahiny teto aminay misaotra antsika rehetra ihany koa dia ndao indray ary ny manaraka. Izao indray tsika dia andray any Amram Andrianony izay tsy iza moa fa tompona andraikitra amin'ny Fab Lab Ankatso sady koa mentor an'i Lori. Ndao ary. Tonga soa Amram, faly be zahay mandray anao eto. Fantatra ianao hoe mentor ny Lori ka izay mihitsy ny fanontaniana ho apetrako aminao androany. Ahoana moa zany hoe Lori nandray anjara tamin'ilay hoe Orange Summer Challenge. Nisy sedra nandalovany ahoana no nirahanao tamin'izay sedra nandalovany izay. Le Orange Summer Challenge moa izy io compétition anankiray ataon'ny karakarain'ny Orange Digital Center. Dia maro be ny sedra satria en tant que compétition be dia be ny zavatra lalovana ao anatin'izay dia marina fa Fab Lab resaka technique en tant que mentor Fab Lab fa ao anatin'izay technique izay misy ihany koa ny fitaizana ny ankizy ara-moraly satria izy io compétition misy mandresy misy ndresy misy ny sedra maro be andehanana dia tao anatin'izay nitezaina tao anatin'ny teknika sy ny moraly indrindrindrindra ny ierzareo rehetra tao anatin'izay zany indrindrindrindra moa Lori. Dia izay ary misaotra betsaka ny Amram niaraka taminay andao indray arahana manaraka.
andray any Franco Andriamampiona indray tsika zay responsable partenariat ao amin'ny Orange Madagascar. Te hafatsika be izy azafady mandro Franco. Falmirabanao zay rehetra dia ianao responsable partenariat ao amin'ny Orange Madagascar ka izao fanontanianay mikasika an'ilay hoe programme Hello Women. Ahoana ny nanaovan'io programme io any hoe manova ny fijerin'ny vehivavy amin'ny teknôlôjia? Ny Orange amin'ny alalan'ny programme Hello Women dia mitondra anjara biriky eo amin'ny fanovana ny fahitan'ny vehivavy ny sehatra nomerika sy teknôlôjia. Izany dia atao amin'ny alalan'ny fanentanana sy fanamorana ny fidiran'ireo tanora vehivavy amin'ny tontolon'ny asa. Eo ihany koa ny fanehoanan'izy ireo fa betsaka ny vehivavy efa misehatra amin'io tontolo io. Tena mahafinaritra be na zary liny nareo ve tsy liny? Ie, misaotra betsaka Franco namaly ny antsonay, misaotra betsaka ny vahiny dia andao indray voarahantsika ny manaraka. Andray any mamany fifaliana indray tsika zao ometehaka be izy azafady ange. Zao ny fanontanianay. Fifaliana nanaraka fiofanana tao amin'ny Orange Digital Center. Ahoana no nandraisanareo an'izany hoe ilay zanakareo andeha hanaraka fiofanana ao amin'ny mikasika ny tontolo nomerika? Makasitraka tompoko amin'ny fanontaniana. Rehefa teny taminay mivady izy zany hoe misy formation karakarain'ny Orange dia nahapirisika be izay satria fantatray fa efa fanirianiatry ny ela ny sehatra ao anatin'ny tontolon'ny nomerika. Dia nanohana zany zay hoe ataovy famasoanao zany. Fanontaniana manaraka dia izao. Raha ny zavatra nataony fifaliana hatramin'izay mpandraharaha moa izy dia inona sy ahoana ny fahitanao an'ilay zavatra nianarany tao amin'ny Orange Digital Center? Ny zavatra tsapanay zany isaky ny avy mivita ny formation dia mitantara foana izy mahafinaritra be, afaka mandroso lavidavitra kokoa. Fampandraharaha moa izy zany teo aloha natao daholo ny resaka marketing rehetrarehetra fa miroso amin'izay lalandalina kokoa kanefa tsy nahomby ilay izy fa tao aorianan'ny fiofanana izay natrehany dia tena tsapanay hoe mivelatra be ilay zanakay ankasitrahana manokana ny orinasa Orange mikarakara ny fiofanana ho an'ny tanora indrindra fa ho an'ny tanora zazavavy. Tena hitana voka dehibe mihitsy zany ity fiofanana ity. Misaotra betsaka anao ny vahiny teto aminay dia misaotra anao manohana an'ilay zanakao foana. Ia. Andao ary ho faranantsika amin'izay angamba ity resaka fanadihadiana miaraka amin'ny vahiny ity. Manomboka eto dia sedra fanamby amin'izay zareo. Izay indrindra. Kanefa vao miatomboka ny lalana. Dia ohatrany hoe nandray ireny zavatra ho rahantsika anatin'ny fandaharana faharoa ndao rahantsika izay. Samy miandrandra ho avy mamiratra izy telo menada. Sarotra sy feno sedra nefa ny lalana makany amin'ny fahombiazana. Atraizany fikirizan'izy ireo mba hanantanterahana ny tanjony. Arao ao anatin'ny fandaharana zapary manaraka. Ianarany isaoranay ianareo niaraka taminay tato anatin'ity fandaharana voalohany izay niopana tamin'ny fanamoran'ny Orange ny firotsahana anatin'ny digitala ity. Fa fiatomboany fotsiny ireny sa ahoana maika? Fa minoana ianareo fa mbola be ny zavatra tsy ampozina ho avy eo. Amin'ny heriny tahaka izao ianareo dia hanaraka ny toy ny fandaharantsika tahaka nefa mahazatra anareo manomboka izao. Fa mialohan'izany azadino ny manaraka tsy tapaka ny pejin'ny Orange Madagascar sy ny anay da zay. Maikisefo kely? Sy koloy. Ianarany dia izay ny fandaharantsika androany ary? Dia amin'ny manaraka indray dia veloma daholo. Orange, Ioanni Lanao.